Febroary 13 manatra ny arava to place topoko vavy isan'ny matoa ambavao hodiny atsika amin'ny takarivo ty aroso amintsika nay tokatrano ihany koa ny makasika ny fiatraikan'ilay rivo-doza aronatany amin'ny ilany atsimo nosy iny eo ihany koa ny makasika ny zavantranga atao amin'ny EPP tao asorany tao ny makasika ny fampisehoana ny tarika ambondrona izay arosono amin'ny rapitso ihany koa isan'ny aroso amintsika amin'ny takariva ity faraka ny fanatsidika amintsika teo ary dia rehefa avy namakivaky district maro tany amin'ny faritra atsimo andrefanosy tao androy ary ny tao anosy ilay rivo-doza arona araka ny tato-baovao azo avy eo anivon'ny sampandra-rapamantatra ny toetrandro dia efa nivoaka ny an-dranomasina androany ity rivo-doza ity ny antsipirim-baovao mizotra manalavitra ny morontsiraka Madagasikara ny rivo-doza arona araka ny nambarany teo anivon'ny sampandra-ramisahana ny famantarana ny toetry ny andro dia tany amin'ny 520 kilometatra atsimo atsina ny taolany aro ao amin'ny ranomasina indiana ny misy ny vohibeny tamin'ny 4 ora tolakandro teo. Kasika ny voafarany momba ny rivo-doza arona dia mihina miandalana izy fa saingy hitombo herindraizy mandritry ny alina ary manodiany mialatsimo atsinanana manalavitra amin'ny morontsiraky Madagasikara. Androany tolakandro izy efa tany amin'ny 520 kilometatra atsimo atsinanana taolan'aro no misy vohibeny. Misy andrahona miaraka aminy dia mbola mitoetra amin'ny tapany atsimo nosy iny ka mbola hitondra orana androany sy rapitso ka mbola mampitandrina ny amponina rehetra amin'ny tapany atsimo nosy iny amin'ny meto fiakarany andramo ny mpanjono zany na ny fitaritra an-dranomasina na koa ny fitsangatsangana any amorontsiraka atsimo miainga avy hatrany Toliara miazo ny Cap Sainte-Marie ka hatrany Mananjara tsy tokony mbola hivoaka an-dranomasina fa mbola isamboaravara mandritry ny fisian'ity rivo-doza ity androany sy rapitso. Manahoana kosa ny toetrandro amin'ity farany henandro ity ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga sy ny manodidina. Amin'ny faritra Analamanga manokana dia maka vonim-pahavaratra amin'izay somary manevokevoka amin'ny atoandro ka verina ny orana izay ara-mikotrika isaky ny tolakandro manomboka izao anatin'ny atelo. Mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra moa isika amin'izao fotoan'izao raha ho an'ny eto Madagasikara vanim-potoanan'ny fahavaratra izay marina fa tsy hifarana raha tsy any amin'ny volana ny aprily any ho any.